Miarabantsika indray amin'izao maraina amin'ity fandarana tonimbavaka ity ny mpanompon'Andriamanitra. Manana tombontsoa isika ny vavaka manokana an'izao ray aman-dreny Razana Malala Vonson izao. Fantatsika fa ity ray aman-dreny ity izay efa 4-20 taona tao ny tsy fahasalamana misy azy ka mba mangataka izy ny amin'ny toerana misy azy mba hanana finoana matanjaka sy mba hanana fihavanana amin'Andriamanitra trany izany ray aman-dreny izany, na inona toe-javatra miseho amin'ny maha efa izay taona ny 4-20 taona izay. Ny teny fikasana ho azy manokana ao amin'ny Korinthiana 2:10 izay mivaky izao minaran'i Jesosy. Korinthiana 2:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho, ary tsy ho foana ny fahasoavana ato amiko, fa efa niasa fatratra mihoatra ny izy rehetra aho, nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Andeha hivavaka ho an'izao ray aman-dreny izao isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Misaotra anao izahay satria mbola afaka miara-mombavaka, afaka manatanteraka ho an'izao vavaka ray aman-dreny Razana Malala Vonson, izao feno 4-20 taona izao. Olombelona ihany izay miara-mombavaka eto. Raha misy tsy fahatanterahana, tsy famendrena vitanay tsirairay, mamela ny elokay mamondrafo aminay. Jesosy malalo, fantatray manokana, ianao no nahatoy izao an'izao ray aman-dreny izao. Ianao no nahatoy izao ny fisiny teo anivo ny ankonana. Ao nefa mitebiteby sy ny fanahiana, kanefa matoky noho ny fahasoavana izay nahatoy azy manokana, nomenao an'izao taona 4-20 taona izao, ary mbola omenao hamono mihoatra noho izay raha mbola maritra ny tantarany tany, kanefa ampitomboa ny finoana sy ny fanantenana eo anivo ny ankonana, eo anivo ny fianakaviana, eo anivo ny fiangonana ihany koa, raha ilaina eo amin'ny fampandrosoana ny asanao amin'izao vanim-potoana faran'izao. Jesosy eo, ianao tokoa no manatanteraka ny teninao na ho ela na ho aingana, satria manery loatra izany ray aman-dreny izany, na dia ao anatin'ny aretina azy, ao anatin'ny tsy fahatanjahana ary, kanefa noho ilay fikasana, noho ilay fanantenana indray andro any iriaria ao anatin'ilay toerana lehibe, ilay fanomanao anay hoe tsisy fanaintena fangiry firiana. Tanterao aminy izany, ary ho anay rehetra ihany koa satria feno hazakazaka ny fiainanay, feno olana sy aretina. Aoka atoky sy banjina no mandrakariva izay koa io ray aman-dreninay io fianakaviana io, izay rehetra mety mitovy amin'izany amin'izao fotoana izao. Jesosy io nitalao manokana aminao izay, ianao ilay fahasoavana dia aoka atanteraka izany ka hisandratra ny anaranao mandrakariva. Fa tononona mivavaka noho ny amin'i Jesosy Kristy ilay nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nifona ho anay ao amin'ny efitra masina indrindra, ary manomana toerana ho any rehetra izay matoky azy, mba hanana izany fihavanana ary mba hatoky izany valim-bavaka izany. No ny amin'ny rery any ane no hanonana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.